Eo amin'ny vaovao ara-kultoraly kosa tao anatin'ny firaisan-tsaina sy firaisampo-tanteraka no niarahany nitarika rebika sy ireo mpankafy azy omaly tetsy-Antsahamanitra tao anatin'ilay fampisehoana moa fankalazana ny faha-20 taona nisian'ity tarika ity. Voromaro ireo mpankafy omaly sy nanatrika ny fampisehoana izay niarahana tamin'ny tarika rebika ary nitotsaina tetsy-Antsahamanitra. Tratran'ny Media Consulting, mpikarakara ny hetsika tokoa, ny fanahy napetraka dia ny amorindray ireo mpikambana ao anivon'ny tarika rebika ary karakara fampisehoana manokana izay iarahan'izy ireo no ny fahatratraran'ny tarika ny faha-20 taona nisiny. Ity fampisehoan'ity ihany koa no hisantatra ny fitetezam-paritra izay kasain'ny tarika tao noho ny fankalazana ny faha-20 taona ny akaran'ny tsiary izao. Tsikaritra nandritra ity fampisehoan'ity fa mbola ao am-pon'ny mpankafy ny tarika rebika na dia samy efa nisafidy ny andeha tsirairay aza ireo mpikambana. Noporofon'ny tarika rebika nandritra ity fampisehoan'ity ihany koa fa ny fitiavana mozika no nampifondrina azy ary natambatra eto ny traikefa ho fanomezana fahafa-po ireo mpankafy.